Miarabantsika hatrany toko lahy sy toko vavy manaraka ty fandarina miara-manonja ity. Ndao hatrany hifantoka amin'ity resaka autoroute na hoe lalambe mikodana nanaovantsony teny amin'ny lampam-panjakana ity isika izay nambara ny fitondram-panjakana fa era miasa amin'ny orinasa tsy miankina Egyptianina. 700 kilometatra no alavan'izany lalambe mikodana na autoroute izany ary 2x2 voies na roa ampitomboina roa no lalana ho ampiasaina ao anatin'izany ahafahan'ny fiara mifamezivezy avy aty amin'ny andaniny sy ny ankilany. Raha goavany ity raha-ndalana ity satria nambara tao anatin'ny adevitra ny amin'ny hoe ny volana tanterahana an'izany, ny orinasa iandraikitra an'izany, ny efa endriky ny fiaraha-miasa mandritry ny 15 taona amin'ilay orinasa sy ny amin'ny sarany aloha ny malagasy ifamezivezy amin'ny toeran'izany. Saingy tsy fantatry ny amin'ny inona ny endriky ny fiara-miasa eo amin'ilay orinasa sy ny fanjakana malagasy. Fa dia ny fatorana atao aloha zany ny fanjakana mazava ho azy ny vahoaka malagasy. Tahaky ny inona ny endriky ny trosa, tahaky ny inona ny endriky ny findramam-bola sy ny taux na ny intérêt izay alaina ao anatin'izany. Fa nanatrika ity fanaovantsony ity ny solom-bavim-bahoaka ny Madagasikara voafity tao anatin'ny distrikta ny Toamasina voalohany izay minisitry ny asa vaventy teo aloha tamin'ny andro Ngara Rajaonarimampianina. Andriamatoa Roland Ratsiraka arahintsika ao anatin'ny minitra telo ny fanehoan-kevina mikasika indrindra ny fanaovantsony araka ny fahitany azy aloha teknisianina sy mahasolom-bavim-bahoaka azy dia miverina indray tsika ao anatin'ny adevitra. Ministry ny asa vaventy teo aloha ary rehefa tamin'izany ministry ny asa vaventy dia efa tadidinareo fa miprésente karazany hoe mbola tsy APS APS zany manko hoe avant projet sommaire fa hoe vinavina anaovana autoroute. Ankehitriny dia iny zany fanaovantsony iny zavatra tsapako aloha dia tsisy information mihitsy azo androany. Zay zany malahelo amin'izay satria tsisy resaka mihitsy hoe oviana le anomboka le étude satria raha vao tsy misy ny étude tsy mandeha io lalana io. Ary tiako ampahafantarana vahoaka malagasy fa étude momba ny lalana io farafahakeliny roa taona. Zany hoe alohan'ny roa taona zany tsy afaka manomboka azy satria karaha manomboka étude androany. Misy ny hoe avant projet sommaire mbola tsisy zany io. Misy koa ny hoe avant projet détaillé ahafantarantsika hoe aiza moa ny itinéraire makaiza le lalana. Tamin'izay nanao an'ilay izy taloha mandalo akaiky ny Ambatondrazaka dia mandalo miangava ao Anjozorobe dia tonga any amin'ny fanandrana ny Toamasina. Ankehitriny zany tsy fantatra mihitsy hoe inona daholo ny étapen'le lalana, tsisy fiche de projet, tsisy inona zany ampelatanantsika. Donc zany somary malahelo amin'izany ary indrindrandrindra tsy hay hoe ohatrinona tokony zany manao anamboatra ny lalana ngeza be ohatr'izao fantatsika hoe ohatrinona, fantatsika hoe avaiza ny financement. Donc zany raha ny tena marina tokony eo ohatra raha le nataonay taloha moa 3 milliards de dollars satria 2x3 voies ankehitriny zany 2x2 voies hono izy io dia mety eo amin'ny 2 milliards de dollars kanefa na raimbilanja tsy voatonona teo. Mba hitanareo zany tsisy na vola raimbilanja na $1 voatonona. Donc zany malahelo amin'ny tena zany fa eto moa zany toerana tsy tokony mba hoe tsikerako ny zavatra satria mba hajaiko ihany koa le lanonana teo fa malahelo ny tenako zany tsy mandeha miloana zay. Tsisy zavatra mivoaka mihitsy, tsisy zavatra hitanao, tsisy ohatrany hoe mbola andeha hitady vola angamba ny zareo androany satria raha ohatra ny apport'ny gouvernement malagasy ny resantsika dia tokony eo amin'ny 300 na 400 millions de dollars eo ny apport'ny gouvernement malagasy zany amin'io zavatra io. Nefa zany mbola tsy nandalo tamin'ny antenne Miram-Pirenena zany eniko taloha hoe Afri Exim Bank andeha amatsy vola le apportntsika dia hoe tsika zany indram-bola aminy ka rehefa raha indram-bola aminy tsika tsy maintsy mandalo amin'ny assemblée nationale. Mbola tsisy inina mihitsy zany zany rehetra zany toko lasy toko vavy ka aditiko sy andraikitro no manambara amintsika fa tena mbola tsisy ninina zany hoe ho hitantsika eo raha piso afaka piso fa alohan'ny roa taona tsy possible vita ny étude. Dia rehefa vita ny étude dia nio tsara fa nanao ny étude nareo lalanareo rocade firy taona tsy telo taona tsika nanao ny lalana rocade io nefa io 10 kilometatra jereo le lalana anankiray mandeha any Ambotro-Manjaka mbola tsy vita hatramin'izao satria le expropriation lava be. Iny zao mandala amin'ny tanimbary PDB, iny mandala amin'ny aire protégée anankiroa io tena tsy ho vitatsika ato io
ary tokony izy tsy afaka manomboka atroatro impossible mazava ny tenin'Andriamantora Laurent Tsirakiny tsy ho vita ao anatin'ny roa taona ny étude ary tsy mazava ny fisy teknika. Ny atao hoe fisy teknika de ilay fanambarambarana mihitsy ny aminy hoe inona sinona no endriky ny asa ho tanterahana. Fandeha itsika handalina amin'ny fomba fijery hafa indray arak'izao ambarana ny solombavambaoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahenina zay économiste, sociologue ary mpampianatra mpikaroka mpampianatra ny université Andriamatontotso Andriamampandry mahakasika indrindra ny amin'ny fomba fijeriny ny amin'ny endriky ny famatsim-bola zay tanterahana amin'ity lalambe mikodana ity. Arahantsika avy hatrany ao anatin'ny minitra 3 eo ihany koa zay fanazava-kevitry solombavambaoaka Totso Andriamampandry izay nosotomina tao anatin'ny fandarina miara-manonja tamin'ity androany zoma ity. Le fifanarahana zay natao omaly zany de fifanarahana nataon'ny fanjakana sy ny orinasa privé avy any Egypte. Rehefa mijery zavatra ohatry zay tsika raha andalina zavatra de voalohany aloha hoe iza le manao fifanarahana ny Egyptiana ary mbola orinasa privé de mipetraka avy hatrany ny fanontaniana firenena mandroso ve le any Egypte tafaniry sa firenena andalam-pandrosoana tsy ao anatin'ny pays émergent kory Egypte ny pays émergent zany de ny BRICS. Inona atao hoe BRICS? Ny Brésil zao pays émergent efa miakatra ny toeka reny. Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique tsy anatin'izany akory izy fa firenena mahatra firenena andalam-pandrosoana sahala amin'ny Madagasikara fa manamanana kokoa izy amin'ny resaka toe-karena sy ny foto-drafitrasa noho ny Madagasikara ary firenena afrikana izy. De taizana tany orinasa io vola be amin'ny kararana matoa ianao tsy ny bailleur de fonds traditionnel zany hoe ny banque mondiale na ny BAD na ny Union européenne na maro isan-karazany no tsy hanao convention anampy anao fa matoa zany ianao ny safidy an'ity de mazava aloha fa tsy amy anao tsony ny mpiara-miombonantoka zany mahazatra amin'izao fotoana izao ary matoa anao nanao an'izao orinasa tsy miankina izao de izao financement parallèle ke zany ty zavatra ty satria rehefa misy financement zay alainao zay rahanao miasa akoatra ny mpamatsy vola mahazatra dia financement parallèle zany ny anarany ao anatin'izany. De io zao de tsy mazava mihitsy le izy hoe accord de prêt ve le izy de mino very zareo fa de ho faly ny mpamatsy vola iresam-pirenena sy ny firenena mandroso amin'izao zavatra ataon'izao tena ohatrany hoe fanabadona izy ary misy zavatra miafina hafa ao ambadika eo ary zany tena saminy teny misy resaka bizinao sahala amin'ny mahazatra ataon'ny fitondrana amin'izao zavatra ao misy sao de misy zavatra fianinao inona le contrepartie hafa akoatran'io aza vao amin'ny vahoaka malagasy le izy aza vao izy hoe inona le izy de fantatr'olona tsara le izy eo amin'ny 230 na 240 kilomètre eo zany le izy raha sinao le lalana tao raha sinao péage inefatra ary io mbola tsy azonao zany vola be isan'andro zany nefa raha sinao péage akanao péage inefatra ary ny tôbila ray isan'ny tôbila akany faniry raha vita ary io alohan'ny olona mandeha amin'ny route nationale ihany manjavozavo ary misy zavatra ambadika biziny io financement parallèle io satria tsy manaraka amin'ny famatsim-bola mahazatra sy ny endriky ny fomba hanaovana izay fiara-miasa izay arak'izay fa nanazarana ny amin'ny endriky ny fitantanam-bola sy ny fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola ny Madagasikara. Tena mila misaina ny vahoaka malagasy arak'ireo faneho-kevitra roa na rehefa antsika ireo na Andriamatoa Laurent Tsiraka na Totso Andriamampandry. Ray milaza fa manjavozavo io raha io ary tsy misy fisy teknika ary tsy ho vita ao anatin'ny roa taona na de ny étude fotsiny ihany aza.
ny ray hafa kosa de milaza ny aminy hoe misy zavatra ambadika io bizina mazava ho azy ary financement parallèle, ary ny financement parallèle ara-tantara teto Madagasikara dia anisany namotika ny firenena ary nampiongana ny fitondrana Andriamatoa Zafy Albera. De hoe tsika ampisainana daholo zavatra rehetra ary hamaranana ny faran'ny herinandro mba ho mahafinaritra ho amin'ny vahoaka malagasy ny aminy hoe ity fandarana ity dia anaitra ny amin'ny fitondram-panjakana hitondra fanazavana misimisy kokoa ny am'izao raharaha zay mampisavoritaka ny sain'ny vahoaka malagasy izao. Anaika izao ve ny mpamatsy vola zay nahazatra ny ara-niasa Madagasikara, ary hanaiky am'izao endriny zao ve ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny androm-panjakana zay mijoro ankehitriny. Marina fa ny maro anisa dia any mpitondra fanjakana avokoa, kanefa mba tokony isy tsikala-peritreretana ihany handinika ny amin'ny ho avy Madagasikara, satria ny malagasy ny taranaka aoriana na iza mpitondra ankehitriny no andoha itrosa sy vola be io. Zay raha ny kôty samihafa natao dia tsy lôjika amin'ny famatsim-bola 924 millions de dollars ataon'ity orinasa Egyptiana ity ny amin'ny hoe hisy vola azon'izy ireo ao anatin'ny 5 taona hitantanany izany autoroute izany, satria misara mo aloha izany. Hoentsika amaranina ny fandarina de ny aminy hoe mahaiza misaina ihany, mahaiza mamindra ihany, ary eto aperitreretana sy ampisainana ny fomba fitondrana ny raharaham-pirenena satria mandalo ny fahefana. Ho adinina rapitso raha afaka pitso avokoa ny adalana rehetrarehetra nataon'izao fanjakana izao rehefa tonga ny fotoana tsy maheo azy amin'ny fitantanana ny firenena. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelina tompovavy.